Tena makasika ny fanamariana ny fetin'ny taranaka sy ny tsingerin-taona ny FGK mambaty tokana iny fa efa vonona ihany koa miandry ny mpankafisisa ny tarika ambondrina ao anatin'ilay fampisehoana goavana tanterahana eny Sabotsy Namena ny alahady ho avy zao eo am-pimakomanana amin'izany rehetra zany misy ny tsara ho fantatra. Ny FGK mamboty fahitra maritiora dia manao hetsika fitadiavam-bolatrany mba ho fanamboarana ny akan'ny fiangonana. Isan'izany ny fampisehoana izay karakarain'izy ireo miaraka amin'ny tarika ambondrina izay atao eny amin'ny tokotanin'ny lycée katolika Ekaranamehana amin'ny alahady ho avy zao. Efa voapetraka sahady ny estrady ary ny fametrahana ny sonorisation no dingana manaraka. Foto-drafitrasa efa nomanina naovana fampisehoana goavana raha teo ny tokotanin'ny lycée katolika Ekaranamehana satria ankoatry ny estrady izay any tompon'ny toerana dia malalaka tokoa ny sehatra satria mahazaka bijery mahery ny 7 ity kianja ity. Azo lazaina fa efa tomombana ny zavatra rehetra ny amin'ny fanatanterahana ny fampisehoana izay ataon'ny tarika ambondrina eto amin'ity toerana ity dia ny tokotanin'ny lycée katolika Ekaranamehana. Ny estrady ohatra dia efa vita tanteraka ary ny fanamafisam-peo dia azo antoka satria ny sonorisation dia ny miritsoka production. Ny fandriam-pahalemana dia azo antoka tsara ato anatin'ity toerana ity tsara fefy tsara ato ary izay rehetra mitondra moto dia azo ampidirina ato anatin'ity toerana ity. Tsy tokony hanahy mihitsy antsika izay mitondra moto fa miara-miditra aminareo ato amin'ity toerana ity ny moto. Ato anatin'ity toerana ity ihany koa dia efa misy ny sakafo rehetra sy ny zava-pisotro isan-karazany dia misy ato amin'ity toerana ity. Tarika ambondrina raha teo dia efa nanambara fa seho goavana no atolony ho antsika eto am-pon'ny Sabotsy Namena sy ny manodidina amin'ny alahady 3 Aogositra io. Eto amin'ity toerana ity dia mizara roa ny toerana ny fipetrahana zany. Misy ireo toerana natokana ho andreo nanao réservation. Ny réservation dia amidy eo amin'ny Sopliantsoa Sabotsy Namena 5,000 ariary ny karatra ray dia misy toerana seza natokana ho an'izay réservation zay. Ny Betsotra kosa dia 3,000 ariary amin'ny andro fampisehoana amin'ny alahady 3 Aogositra vao amidy zany karatra tsotra izany. Tena fampisehoana goavana no ataon'ny tarika ambondrina eny Sabotsy Namena amin'ny alahady 3 Aogositra io araka ny nambaran'ny mpikambana ao amin'ny tarika. Azo antoka tsara ihany koa ny fandriam-pahalemana ary sakafo sy zava-pisotro maro no amidy eny an-toerana. Marihana fa azo ampidirina ao anatin'ny toerana anaovana fampisehoana ny moto ho an'izay mitondra izany. Efa vitsivitsy ihany ny réservation amin'izao fotoana izao fa ny Betsotra kosa dia amin'ny andron'ny fampisehoana ny alahady 3 Aogositra mihitsy vao amidy eny an-toerana eny Sabotsy Namena. Ity ampamaranana ny fampalalambo voatompoko lasitoko vavy dia tsara ny mampafantatra antsika zany fa dia isan'ny hiatrika ilay fivorian'ny Etazonia sy Afrika Madagasikara ary mandray anjara ao anatin'izany ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina Ramampianina sy ny délégation maro izay nitarihiny. Io ihany koa no isan'ny nisongadina nentina tamintsika tamin'ity androndroany ity dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma ary tompoko.